Tsika amin'ity androany ity ny momba ireo nosy malagasy nosy manodidina ny Madagasikara ny amin'ny hoe Rosondia ary tsy farana intsony ny fitakiana ireo nosy malagasy ireo vahintsika ao anatin'izany ny andriamatoa Joël Arsan izy izay filohan'ny CRAM na ny cercle de réflexion pour l'avenir de Madagascar cercle de réflexion izay niorina hatrany amin'ny taona 2012 ifampiresaka aminy isika rehefa avy eo ifampiresaka ihany koa amin'ny andriamatoa Rabaona Oljaona izy izay avy amin'ny émergency avy amin'ny Madagasikara izy ihany koa izay efa nivahiny mahakasy indrindra izay resaka nosy malagasy izay saingy miverina eto noho ny fahanginan'ny fanjakana tsy hivina ihany izay ihany koa no antony efa nampatsivina tany am-piandohanany amin'ny hoe tsy hainy angina manoloana indrindra izay tsy fandraisana andraikitra manoloana ny fibodony ny frantsay andreo nosy malagasy ireo ho atsika mijery azonao atao ny mifandray aminay ao anatin'izao adivitra izao amin'ny laharatarby 034 52 663 83 veripiany 034 52 663 83 araka ny ahitantsika izy amin'ny sary izao eo ihany koa ny ao anatin'ny compte ny Facebook ny Viva événement ndao ary rosa ao anatin'ny adivitra. Tonga soa anatin'ny adivitra andriamatoa Joël Arsan miarabanao tonga soa anatin'ny Viva événement. Fary miaraba ny Andrianina sy ny ekipany sy ny teknisiana rehetra eto Viva miaraba ihany koa ny mpijery rehetra manerana ny nosy. Andriamatoa Rabaona Oljaona miarabanao tompoko ary misotranao nanaiky ny vahiny. Faly miaraba ny mpien'ny télévision Viva manerana ny nosy ary faly koa miarabanao n'Andrianina androany ariva. Loha hevitritsika araka ny efa nambara teo ihany ny mahakasika indrindra ireo nosy malagasy manodidina ny Madagasikara andriamatoa Rabaona Oljaona ny vaovao farany angamba aloha mialohan'ny tena andraisanao fitenenana ho ampahafantarina antsika vetivetiny amin'ny hoe momba ity nosy malagasy ity mifanilika ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao izay indrindra no antony niaonana tamin'ny filohan'ny anteny miram-pirenena teny Tsimbazaza ireo Madagasikara miaro ny nosy malagasy izay zany moa no iantsona izy ireo izay fivondronana tia tanindrazana izay mitaky ny solombavam-bahoaka nao lalàna faran'izay aingana fehezana ireo nosy malagasy ireo milohan'ny idirantsika ao anatin'ny adevitra tsara angamba ampahafantarina anao mpijery ihany ny vaovao farany mahakasika izay nosy malagasy izay ndao ary. Madagasikara miaro ireo nosy malagasy ireto tonga ety Tsimbazaza ireto angataka fiaonana amin'ny filohan'ity anteny meram-pirenena ity ireto ny lohandoham-pisorona hitaky ny anaovan'ny solombavam-bahoaka tolo-dalàna faran'izay aingana tolo-dalàna mamariparitra ny mahany Madagasikara andreo nosy malagasy manodidina azy ireo. Tanitsika ireo nosy manodidin'ireo hatramin'izay ary namakiady amintsika ny fanjakana frantsay amin'izay famakiana ady zay dia tsy maintsy manambatra ny malagasy rehetrarehetra na aiza izy na aiza ary zay no anisany mahatonga anay aty amin'ny anteny meram-pirenena satria io anteny meram-pirenena io sy ndrafidrafa ato anatin'ny fitondram-panjakana malagasy dia tokony rahina amin'ny fanalana ny frantsay amin'ireo nositsika ireo. Tsy ny andro ela no vela belarina tamin'ny Jean-Marc Sarakoto mamonjy teto ny fitakian'ireto olona ireto mitaky ny anaovana lalàna faran'izay aingana amin'ity fivoriana ara-potoana ity. Zahay dia hanondra ary isika dia nanao anteny meram-pirenena solitena ny Madagasikara ray matoa ino za dia milaza eto zany hitanao andrena to-président sy nareo maro zay tonga teo hoe ketsika Madagasikara miaro le nosy malagasy fa tena solitena zaho dia mbola tsy miaraka tamina olona amin'izao fotoana izao manevana Madagasikara natinatika ambanany ratsy tamin'ity ketsika anankiray be. Noraisin'ny filohan'ny anteny meram-pirenena teto ny atota taratasy rehetra mirakitra ny dingany efa narahin'ireo tia tanindrazana ireto taratasy mitaky ny fanohanany solombavam-bahoaka anosiny ihany koa. Ranomasina mihitsy no miainga ity taratasy ity dia tonga any amin'ny filoha ampandalovitsika ny solombavam-bahoaka ny Fort Dauphin andreo mampivizo dia mandalo bromaty tonga any amin'ny filoha zany angavila mampitaina any zany le afatra mandalo ikombo.
ady ombonana ny fitakiana ireo nosy ireo amin'ny frantsay hoy Jean-Marc Sarakoto mamonjy teto namaly azy ireo. Le resaka résolution Nations Unies iny zany tianay koa mba niaraka tamin'ity raha ity sahala am'izay misy an'le certaine documentation zay fanananareo zay tsy anananay ary mety misy koa zay anananay ihany dia mifanakalotsika mba mifameno mba mitovy ny niveau d'information dia io ihany koa zany adinihana hoe manahoana ny fomba zay hampahomby ny fiatrehantsika an'ity zavatra ity tsara ngamba midefinir am'izay. Andinika ny birao maharitra, andinika ity sosikevitra ity, aorian'izay anapa-kevitra amin'ny anjara biriky ho entin'izy ireo mitaky ireo nosy malagasy ireo, nosy manodidina ny Madagasikara. Ireny zany ny vaovao farany mahakasika izay fitakiana ny nosy malagasy amin'ny frantsay ireny. Omeko an'Andriamatora bona olo-jaona avy hatrany ny fitenenana fahitanao ny fanehoan-kevitra ny fitondram-panjakana teo aloha ny ministry ny raharaham-bahiny, avy eo ihany koa ny teny ny filoham-pirenena teo aloha, dia avy eo ny ministry ny raharaham-bahiny, dia avy eo ihany koa ny ministry ny fiarovam-pirenena samy fanililika andraikitra eo ihany hoe diplomasia avolenta moa ny antson'ny filoham-pirenena an'izay. Fahitanao anazy? Efa ny teny zay hoe ny tsara indrindra dia miandry ny filoham-pirenena mba anambara momba an'io raha nosy eparsio, ka marina tokoa fifanteny izy ary zavatra nolazainy tamin'izay ratsaroantsika tsara dia hoe io diplomasia avoleta rahanay sy ny filohan'ny frantsay François Hollande io, ka anjaranay no manao an'io ataontsika hoe mangina eo anatrehazay nefa ny dia ny diplomasie frantsay dia mampiatra ny atao hoe diplomasie apabe maso, zany hoe tenina mampiseho izy hoe izahay ny tompony souveraineté anay io ary efa misy toerana efa sakananay, zany hoe misy andena miaramila efa miaro ny souveraineté na fiandrianam-pirenena frantsay eo anatin'io, ka izay zany dia ohatrany mahititsika hoe mifanandrina zany ny diplomasie mangina sy ny diplomasie apabe maso. Ka eto matsy raha ohatra ka mijery hoe diplomasie mangina amin'ny fomba ahoana moa no ahafahan'ny malagasy andeha zany hoe mangingina tsokosoko ifanaraka, inona ny ifanarahana, satria io tsokosoko sy mangingina matsy indraindray no mahatonga ny malagasy lasa eritreritra zay tsy io ihany ny fanarahana atao mangingina sy atsokosoko, dia manjary mandeha feritreritra hoe sao dia misy zavatra ambadika zay engany hoe sanatriavina ane zany, fa zany rehetra zany dia mampiseho hoe tokony ahoana ny fihetsika amin'ireny diplomasie ataontsika hoe samy avolentany fa ny anakiraiky kosa apabe maso miresaka zao hoe nendrareo hoe efa misy hoe generaly mihitsy miaramila lehibe amin'ny faritra eto amin'ny Océan-Indiana efa miteny hoe izahay dia miaro ireo faritra anay, zany hoe le tafo zany hoe territoire française antratika misy an'zareo, io efa mampiseho mihitsy izy anazy, ary ireny fanambaran'ny ambassadeur frantsay reny dia mampiseho mihitsy hoe tsy ela zany efa mametraka mihitsy hoe efa anazy io, ka izay zavatra zay ohatra ny malasa eritreritra ihany anatrehny ataontsika hoe mifietsiky ny fitondrana malagasy hoe hoentina mangingina andeha ifampiraharaha mangingina andeha angataka mangingina zay anjara malagasy efa tsika io fa tsy fampiraharaha mangingina mba mijoro ny malagasy ary sa hoe any malagasy io. Andriamatoa Joël Arsan nanome anany ty taratasy ty ianao teo taratasy zay mangataka ihany koa fiaonana amin'Andriamatoa Jean-Marc Sarakoto mamonjy, zany hoe ny filohan'ny anteny miram-pirenena, fa nareo ny samy manana an'le tolona ho atao amin'le fitakiana le nosy malagasy samy ny eny amin'ny anteny mira daholo ny mitodika laza hoe mitanindrazana mitaky an'ireo nosy malagasy ireo. Misy antony manokana ve zay hoe anteny miram-pirenena no hitodiana? Tena misy antony manokana tokoa. Ny tanjona dia ira ihany ny azahoantsika malagasy ireo nosy ireo, fa mifampatongavana amin'le tanjona no samy hafa. Zay natonga anay nandefa taratasy androany maraina ho an'ny filohan'ny anteny miram-pirenena sy ny birao maharitra hangataka fiolana amin'izy ireo
hitondra ny vahaolana maritra. Ohatrany ahoana le dingana? Ina le takinareo mitovy amin'le fitakiny ny Madagasikara miaro nosy malagasy ve ny hoe misy manamboara tolo-dalàna faran'izay aingana momba ireo nosy ireo? Efa atsika ireo nosy ireo ka anao lalàna inona indray tsika? Eo ny fanontaniana mipetraka aminay. Nanao lalàna ny frantsay décret numéro 60555 du 1er avril 1960 nakana napitaka an'ireo nosy ireo. Raha foanana fotsiny io décret io amin'ny alalan'ny conseil de ministre dia mazava ho azy fa milaminy zao raharaha zao, miraviny zao raharaha zao. Efa nandefa taratasy zay tany amin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena frantsay, filohan'ny sénat frantsay tamin'ny 4 jolay 2014. Nandefasana kopia an'izany daholo ny lohaolona sy ny solomavaka frantsay hoe miangavy zay amin'ny firalahiana misy eo amin'ny vahoaka malagasy sy ny vahoaka frantsay mba hampilamina ny tiraraha ty dia foanana io décret io dia tsy misy izao fangatahana ny nosy Jaona. Resaka lalàna ianao Andriamatoa Jaona hijanona kely atao amin'ny Andriamatoa Joël ihany ny hoe lalàna tahaka ny ahoana moa zany tokony hanafoanana n'io décret io satria ny frantsay no nanao an'io tsika malagasy. Dia izay no nahatonga anay hoe raha mandritry ny fionanay amin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena sy ny bromaritry ny antenimieram-pirenena dia hiangavy azy ireo zay hiantso ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy. Satria zany ny frantsay tsy mety handravana io décret io dia angataka amin'ny fomba ofisialy tsika amin'ny alalan'ny antenimieram-pirenena hilaza fararahany vahoaka malagasy zao fa tsy diplomasia mangingina. Ireo antenimierantsika ireo no angataka amin'ny ministry ny raharaham-bahiny handefa taratasy angataka amin'ny frantsay handravana io décret io ala ny enina faran'izay.